Amin'ny faharoambe folony volana martsa ho avy izao no tapitra ny feptom-piasan'i Jean-Éric Rakotoarisoa amin'ny maha-mpikambana azy ao amin'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana feno 7 taona katroka. Amin'io daty io ny fotoana nanaovan'ny fianianana ka nandraisany tamin'ny fomba ofisialy ny asany tao Ambohida. Efa mioma koa manaraka izany ny Aly eny Ambohida ity filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ity ary miandry izay olona hotendreny filohan'ny Repoblika isolo azy. Ny filohan'ny Repoblika teo aloha Hery Rajaonarimampianina moa no nanendra ny Jean-Éric Rakotoarisoa ho mpikambana ao amin'ny HCC tamin'ny volana febroary 2024. Mpikambana roa ao amin'ny HCC no tapitra feptom-piasana amin'ny faharoambe folony volana martsa. Ny mpikambana 4 no tendren'ny antenimieram-pirenena sy ny filakevitra ambony mpitsara dia amin'ny oktobra 2024 no feno 7 taona ny fotoana nanaovan'ny fianianana. Amin'ny taona 2024 kosa no heverina ho tapitra ny feptaona iasan'ny mpikambana roa no tendren'ny antenimieran-doholona ary amin'ny volana febroary 2024 vao feno 7 taona ny nanendrena ilay mpikambana farany izay no tendren'ny filohan'ny Repoblika tamin'ny taona 2024 isolo toerana mpikambana iray Nodimandry. Nampiaka-peo indray ny ministra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy Baomiafy Vainala Raharnirina androany alarobia no niratra heverin'ny famafy nahazony Beniala iray izay namita iraka tany lambokely ao amin'ny faritra rovan'ny Menabe Antomena. Tsy ekenay atao amin'ny ministeran'ny tontolo iainana intsony izao fandringanana sy famonoana ny mpiaro ala izao hoy izy tezitra mafy nitatitra ny zavananjo ity mpiara-miasa aminy ao amin'ny ministera ity. Nanizingizina ny ministra fa tsy maintsy hisy ny fanagadrana ireo nahavanona io fandratrana io ary horesahana manokana amin'ny filakevitry ny governemanta ny fampitaovana sy ny fiarovana ireo Beniala. Nakarina aingana tamin'ny Angidiby taty Antananarivo moa ny maratra ary delegasiona mafonja amin'ireo mpiara-miasa akaiky amin'ny ministra no tonga nitsaina azy teny Ivato. Niaiky ny fioaram-pefy nataon'ny mpianatra nanao fihetsiketsehana ny talata alina ny mpianatry ny politeknika eny Vontovorona ho fanonerana ny simba tamin'ireo tranony mpivarotra eny amin'ny manodidina ny sekoly dia nisy ny tsipaipaiky nataon'izy ireo androany alarobia omena ireo mpivarotra ahafany mividy azo anorenany indray ny tahala fivarotan'izy ireo ny vola voangona amin'izany. Nidina an-dalambe indray manko ireto mpianatra ireto ny talata alina ny foa alarobia ka mba-andalana ary nandriatrafy teny afovoan'ny arabe. Ankoatran'ny kodiarana tonta nodoran'izy ireo dia nanongotra azo tamin'ny tahalan'ny tsenan'ireo mpivarotra teny amin'ny manodidina ny mpanao fihetsikehtsehana sasany. Nivoaka teny an-dalambe nanohitra ny fihetsika ireto mpianatra ireto ny mpivarotra teny amin'ny manodidina ny faritra ny sekoly ambony politeknika androany alarobia.